tsy zarizary, feona fiarabe, vovoka, renirano tototry ny fasika, biraopoko tany andalam-pianjerana, vahoaka anaty fandrana lalina. Ireo ny tazana raha lazaina indray-mbava ny fiainana iainan'ny olona any amin'ny Kaominina Fotadrevo distrika Ampanihy any Atsimo andrefana sy any amin'ny Kaominina Pasimadinika Manimbolo distrika ny Toamasina Faharoa faritra Antsinanana toerana ahitana ny Fitrandrahana grafita eto amintsika. Tamberim-bidy avy amin'ny Fitrandrahana ny arenan-kibon'ny tany iray no loha hevitra ho voaboasintsika atao anatin'ny fandarana iarana amin'ny ranaivomanina onjalalaina sy ravaljona avitra. Miaraba ny onjalalaina. Miaraba ny avitra. Ireo faritra roa voalaza ireo moa zany dia anisany ahitana ny grafita tsara indrindra na ilay atao hoe flocon superflex tsara kalitao. Ahitana ny tahana karbona hatramin'ny 20 isanjato. Isan'izany zao ny ao Fotadrevo itrandrahan'ny orinasa Next Source Materials, orinasa kanadiana. Camion 4 hatramin'ny 5 isan-kerinandro izay mitondra 10 hatramin'ny 12 taona na grafita no mitatitra ny vokatra makany toliara. Izany hoe tafiakatra 4 taona isan'andro ny fitrandrahana ataon'ny orinasa. Ny tapaky ny volana Jolay taona 2024 no nanomboka nanondrana ny vokatra kosa ny orinasa fa tsy mbola nisy ny volany rotsaka atao amin'ny Kaominina hoy ny ben'ny tanàna Fotadrevo Randriamanga Théodore. Tamberim-bidy avy amin'ny Fitrandrahana ny arenan-kibon'ny tany dia tokony misy 400 isanjato ho an'ny Kaominina ary 900 isanjato ho an'ny faritany araka ny arrêté 202/1000. Raha ny fanazavana noentin'ny orinasa anefa dia ny taona 2022 no nahazo alalana hitrandraka ity orinasa ity raha efa ny taona 2022 izy ireo no nandony sarany amin'ny fitrandrahana araka ny fanazavan'ny tale jeneraly ny Willem Retz. Ireo mponina amin'ny faritra ny fitrandrahana anefa dia miaina tsy zarizary ary miandrandra ny tena fampandrosoana tokoa. Raha izay kosa ny any Fotadrevo raha iantsinanana isika dia orinasa roa Tiropaty sy Galoa no mitrandraka ny ambanin'ny tany ao amin'ny Kaominina Pasimadinika sy Ambinaninony. Efa ny taona 77 no efa taony Galoa 500 hatramin'ny 10 taona isam-bolana ny vokatra amin'ny velaran-tany 520 kilometatra toradroa ao amin'ny fokontany Atsirakambo. Tsy toy ny tany Fotadrevo kosa fa nisy ny ristorina sitrahan'ny Kaominina. Ray sy 700 sy 3 hetsy sy 330 tapitrisa ariary ho an'ny taona 2022 izay mbola mampiahiahy ary tsy fantatra mazava ny tena anjaran'ny Kaominina fa dia efa mionona amin'izay izahay hoy ny ben'ny tanàna ny Pasimadinika Manimbolo Kaominina amin'ny distrika ny Toamasina Faharoa Lambinina Jean Paul. Mbola ny orinasa Galoa ihany no mandray betsaka amin'ny asa fananganana ny fotodrafitrasa hafa raha ny fantatra satria manodidina ny 200 tapitrisa ariary no efa lan'ity orinasa ity anaovana ny asa sosialy any an-toerana. Tsy hita mipaky ny fotony na ao amin'ny fokontany Atsirakambo ny fampandrosoana ka antony ampitombonay ny asa sosialy hoy ny tompona andraikitra eo anivon'ity orinasa lehibe ity. Fampanantenana tsy nahitana masoandro kosa indray ny tao amin'ny Kaominina Ambinaninony, Kaominina izay isiny fitrandrahana ataon'ny orinasa Tiropaty. Chèque na taratasym-bola 520 tapitrisa ariary tamin'ny anaran'ny ben'ny tanàna Ambinaninony teo aloha, Rogation Nicole tamin'ny 9 oktobra taona 2024 no natolotry ny orinasa ho fananganany ny sekoly EPP ho any Ambodizarina. Tsy nisy anefa hatramin'izao ny fananganana izay fotodrafitrasa izay hatramin'ny fidinana ifotony natao tany an-toerana. Raha ny andininy fahatelo amin'ny 200 amin'ny code minier milaza fa ny hevitra sy ny resa-bola tokony aloha rehetra dia misy soratra amin'ny fahefana eny fotony fa tsy amin'ny anaran'ny olona iray. Nanamarina ny fisian'ny fanady adiana mikasika azy io ny birao mahaleo tena miady amin'ny kolikoly fa tsy nitondra fanazavana ankoatr'izay kosa anefa izy ireo. Nadeo aza ny fampanantenana amin'ny fampandrosoana sy ny fampivoarana mijanona ho tanàna lavitra andriny ny Kaominina Fotadrevo sy Ambinaninony. Tsy mipaka amin'ireo mponina iny fotony ny tombotsoa izay tokony hositrahan'izy ireo amin'ny alalan'ny arenan-kibon'ny tany misy ao aminy fa lasa arena ho an'olombitsy fotsiny ihany.
izay indray ny mamarina ny fanadihadiana momba ny tamberim-bidy avy amin'ny fitrandrahana ny arenan-kibon'tany nataony andriantsy le feritsorova sy rahelindisa saintiany taona 2024 aza-donona hatrany manaraka ny fanadihadiana samihafa ao amin'ny tranokala-pifandraisan'ny malina www.malina.mg mametraka ny mandrapitafy.